Tamin'ny 1:00 maraina no nigadona teto Tsoromadidy ny Filoha Karavalomanana sy ireo délégation miaraka aminy. Andraikitra feno omeny lalam-pandrenana azy ny fitariana ny fanoerana eto amin'ny firenena. Tsy vita ny tazan-davitra ny mahafantatra ny olom-bahoaka eny fotony na ihany koa resaka ambony latabatra fotsiny. Mazava zany zay pikirakira ng'ombe fie atoko isaay atoko misy mai andraikitra amizay fa misaotra betsaka anareo. Manatena anay zay amin'ny mare mandrena president tena mijaly 23 décembre tena dalondalo afaka tena ty zao ataoko varotra hoe miakatra Tsoromadidy mbola miala ambanivohitra mandeha makasy miveloma mivady manjana satria mampalahelo le fiainana amin'izao fotoana nitrano tsikirano ity atao am'izany mivoaka rehetrarehetra mihitsy fa mampalahelo totongana dalidaly zazana anao garde amin'ny bataillon io raha zay tsy vita io misy milona no entrepreneur an'io angalarina mandeha rehetrarehetra zana anao gardien tao nitrefla mihitsy. Bidin-javatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro no tena fahasahiranana ho an'ireo mponina ary olana fototra ny vidim-bary. Nitondra fanazavana momba io ny Filoha Karavalomanana nandritra ity fotoana ity. Mahatonga le vidim-bary miakatra anankiroa satria lay vola malagasy efa tsisy valeur antsony. Miolitra amin'le fanafaran'le vola euro na dollara dia manafatra izy. Azao zany dia mitotonga zany vola malagasy volantsika io lasa mitotongana be be. Raha izay fa le mpamokatra ihany koa tsy mbo mahazo fanampiana ny tatsaha na zezika na masongolo na amboniny zany le efa lipalemana. Leo ny olona satria tsy afaka mipetraka any amin'ny toerana misy azy fa aloha miakatra any Antananarivo sy aty an-drenivohitra. Dia izay mahatonga ary mbola lozano io amin'ny herintaona dia milaza aminareo tsara. Inona natao? Izay mahatonga anakaty aminareo mpamokatra aty. Za zao misaotra an'Andriamanitra fa dia avy ny orana. Tsy avy izy alina. Hafaliana no tazana tamin'ny mponina teto Tsoromadidy nandritra ny fihaonan'izy ireo tamin'ny Filoha Karavalomanana ity. Nambaran'izy ireo fa hafa ihany ny vidim-piainana sy ny vokabariny ainana tamin'ny fotoana nitondrany ny firenena. Ambanin-javatra amin'izao fitondram-panjakana izao ny tantsaha ho hiatrano ireo mponina ary isan'ny mampiravoravo tanana azy ireo ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana.